Vina politika ankapobeny ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Arantsoana ny fampiroboroboana amin'ny famokarana eto Madagasikara ho fanatanterahana ny fahavitantena ara-tsakafo. Zava-dehibe ao anatin'izany ny famokarana mitodika amin'ny tsena. Hoy nambara ny sekretera jeneraly ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Arantsoana tamin'ny lahateny nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny foara-pangalana andiany faharoa. Mila miditra amin'ny matianina bebe kokoa noho izany ny mpisehatra eo amin'ny famokarana satria misy ny fepetra-takiana eo anivon'ny tsena, mijery ny kalitao sy ny abetsahana. Lalana hidirana amin'ny tsena ny fahitana lalam-bokatra ka ny foara etsika fampiratiana ara-barotra toy ny foara-pangalana dia dingana fampifandraisana ny mpamokatra amin'ny mpividin'ny vokatra. Misy ny fifanakalozana ara-barotra sy aratraikefa ho fanatsarana ny famokarana. Nisy arak'izany ny famelabela ara-kevitra isan-karazany toy ny fampafantarana ny mpamokatra ny atao hoe agriculture contractuelle. Midika fa asa mahavelona ny asa famokarana ka hidirana amin'ny mahamatianina ny fanarahana sy ny fifanarahana ara-barotra mba hifampifehezan'ny mpamokatra sy ny mpandraraha mpividin'ny vokatra. Alohan'ny amokarana dia tokony fantarina ny tsena izay nampafantarana an'ireo mpamokatra tamin'izay famelabela ara-kevitra izay. Teo ny fepetra-takiana sy ny tombotsoa amin'ny famokarana rehefa misehatra amin'izay matianina bebe kokoa izay ka mahazava-dehibe ny firosoana amin'ny fifanarahana ara-barotra eo amin'ireo mpandraraha mpividin'ny vokatra. Ny famelabelarana androany zany zay tafiditra ao anatin'ny foara-pangalana andian'ny faharoa dia mikasika ny agriculture contractuelle sy ny agrégation. Izy io zany dia efa lalana omban'ny ministera, lalana andehanan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Arantsoana ary tafiditra soamatsara ao anatin'ilay contrat programme. Zahay atao amin'ny fandarana asa defi zany dia io mihitsy no fomba hoentinay hiara-hiasa hoentina mamelona indray ny filière café sy tately ary vary. Zava-dehibe dia zava-dehibe tokoa ilay izy araky ny fanazavana nataon'ny mpanamahay teo izay namelabelatra tamin'ny tantsaha sy ny fikambanana tantsaha ary ny mpandraharaha teto ny tokony fanapian'ny mpandraharaha ny opérateur de marché zany sy ny fivondronan'ny tantsaha satria misy adidy mavesatra amin'ny asa famokarana charge de production hoy ny teny vahiny izay hatramintsika amin'ny teny zao mbola tsy mety zaka ny tantsaha zany ka ny tadiavina dia hoe tokony hisy mpiara-miombonantoka miara-mizaka an'izay ilay vesatra tsy mety zaka ny tantsaha zay. Izay ihany no mety ho lalana ahafahantsika manatsara manome fitaovam-pamokarana sy teknika mahomby hoentin'ireo tantsaha mamokatra bebe kokoa mahatonga amin'ilay hoe transformation de l'agriculture familiale. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fampihaonana mivantana na ny rencontre B2B teo amin'ireo mpamokatra sy ny mpandraraha mpividin'ny vokatra. Isiny ny fifanerana ara-barotra tamin'ny alalan'ny fanehoana mivantana ny vokatra. Ka ho fanamafisana izany dia apetraka ny fifanarahana ara-barotra mivantana eo amin'ireo tantsaha-mpamokatra sy ny mpandraraha mpividin'ny vokatra. Tonga eto amin'ny foara-pangalana zany izay société TAF voalohany indrindra no manatrika ny foara. Dia faharoa manaraka an'izay iona ifampiresaka koa amin'ireo fikambanana tantsaha izay manana vokatra azo atolotra zany ho an'ny société TAF. Dia voalohany nanomboanay azy resaka vokatra kafe maromaro fikambanana niona taminay dia mifampiresahana tamin'izareo ny zavatra takin'ny TAF aloha raha hividy kafe voalohany. Dia faharoa manaraka an'izay ary zareo indray resaka nitolotra avy any amin'izareo zany hoe ohatrohatrany ahoana ny resaka quantité, ohatrohatrany ahoana ny prix proposé an'izareo dia aiza ilay toerana misy an'ilay izy. Dia nahazo listana fikambanana teo eo amin'ny roapolo teo izahay dia rehefa avy eo hojerenay tsirairay ilay izy par rapport amin'izay zavatra niresahan'izareo zay dia amoaka lista angamba izay hoe reto le fikambanana ny intéressé anay ny fiaraha-miasa aminy anaovanay contrat ara-barotra zany farany vokatra kafe le resahana voalohany fa raha ohatra hoe misy fiaraha-miasa mipetraka raha avy eo afaka mitohy amina vokatra hafa izy satria maromaro ny vokatra ara-pambolena zany ampiasain'ny société TAF. Velom-panantenana ary faly ireo mpamokatra tamin'izany hetsika fiarovana ny tombontsoan'izy ireo izany eo amin'ny fampivelarana ny seha-mpamokarana izay ataony. Ny zavatra natrehina taty zany ny tena tsara ho resahana eto. Naliana dia naliana tokoa izy vao nahita an'izany satria mbola tsy nisy ohatr' zany taty amin'ny faritra. Hatramin'izay io resaka opérateur de marché io
nitazomina ho secret foana sy nampahafantarana anay tansaha misy hoe reto ny opérateur tokony hiara hiasa aminay ny collecteur sy ny mpanao ampimamba zany ny tena manafina an'izy io fa indray nitoraka ty zany dia nampahafantarana anay misy izy ny olona tokony hiara hiasa aminay dia mahavelombolo anay fa mba mety manafoana n'le mpanelanelana izay eritreritrinay fa manabotry anay hatramin'izay foana zany any toe zavatra ohatran'izao satria tonga dia ny olona mila n'le vokatrinay directa no ny fanatrika taminay dia nyfampiresaka taminay ary vonona fa hiara hiasa aminay dia mahafaly anay tompo dia misaotry ny fitondram-panjakana amin'izao ezaka taon'izao nanay mba tonga ty amin'ny tazona mpangalana zany mba ampiarina ny vokatra nasehonay ty amin'ny farade mpangalana ty tena fahasoavana tombosoa lehibe aminay zany tona agnatiny ty faraty tiany zava-dehibe amin'ny fiainanay koa zany ty zavatry tena ilainay tena misy zany le bikiby ny fandrara ampisy voka hiara hiasa aminay andre vokatra avy aminay hiara hiasa zany fahombiazana lehibe amin'ny fampiroboroboana amin'ny famokarana ny fisiany ny foara sy ny famelabelaran-kevitra isan-karazany ary indrindra ny fampionana amin'ny vantana ny mpamokatra sy ny mpividin'ny vokatra fantatra fa ho atao amin'ny farafangana faritra tsy moatsinanana ny foara-pangalana andian'ny fahatelo amin'ny taona 2024